Vao nahazo WhatsApp vao zao vao mafana be hovidiny Elon Musk ny Madagascar fa mahantra loatra tsy hoe mahantra loatra moa zany io. Elon Musk a annoncé dans l'émission de télévision EBL qu'il souhaitait acheter Madagascar, l'un des pays les plus pauvres en Afrique. Hovidiny Elon Musk Madagascar fa za zavatra angatahako za tsisy fotoana zao agnatahako amin'ny tenisana de tokony asina référendum, asina fitsapahakevim-bahoaka amidy aloha zany samsamy d'accord daholo tsika fa ho amidy fa atao référendum izy hoe ohatrinona de mba ahoana fomba izarana an'le vola zay zany tokony ina zany alefa aingana le sere mbola misy miteny any hoe banque mondiale tsy miteny inina hoe tsy mahantra zao io hovidiny io lafa mahantra loatra nefa hoe tsy maintsy mandroso ny andro rajoel diandrefolo taona tsy maintsy mandroso zao tena zay sy tiavan'ny olona mihitsy hoe alora ka vidinay fa tena mahantra loatra de manjara miteny isany mba tonga say sady ataoko hoe fifidianana fampinanian'ny alabaty sy ny toeto tsy falajana rehetra resaky satria amidy zay ny tena tsara amiko aloha za aloha pola 100% amizay fa aloha mba asina hevitra indray am'le fizaranan'le vola sao de ataondry laha alabaty ndraiky ko sao de hoandry raha koa le vola fa asina référendum de samba mahazo ny anjarany zany am'le fivarotana an'le Madagasikara zay ngamba ny mety fa raha mivarotra an'izy manondra ny setra rehetra fa zao mba hoe amidy l'izy de zaraina le vola zay